Iverina anatin'ny sehatra ara-tsosialy isika ny herinandro lasa teo dia nandeha ary ny feo fa misy ny lafarinina mampiayay izay amidy eny anivon'ny tsena amin'izao fotoana izao. Nanambara ary ny avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra fa efa misy ny fandraisana andraikitra izay ataon'izy ireo manoloana izany. Efa nijery akaiky ireo lafarinina amidy eny an-tsena ny ministeran'ny varotra. Misy ireo izay manaraka ny fepetra sy ny kalitao ilaina, fa misy ihany koa ireo mampiayay raha ny fanazavana izay noentiny tale jeneraly ny varotra anatiny ka dia nahato ny famatorana ireo vokatra mampiayay. Andraikitra andraikitra moa zany dia efa misy ny fidihana tsehatra avy hatrany dia ny fijerena akaiky ireo atsotsy hoe vokatra tsy dia manara-penitra angamba filazana azy ka rehefa hitanay moa zany zavatra zay dia fepetra andraikitra moa zany dia fampetona avy hatrany ny famarotana na ny fandefasana n'ireo vokatra ireny mpanjifa dia eo ihany koa ny fandefasana n'ireny vokatra ireny amin'ny laboratoara na amin'ireo sampona rano sahana ny fitiliana zany mba hijerena tokoa ny hoe hatsaran'ireo entan'ireo zany raha hoe manara-penitra ihany koa izy na tsy manara-penitra araka ny takiny ny lalàn'ny fahasalamana moa zany. Hatreto aloha dia mbola tsy misy ny tarehimarika mikasika ireo vokatra izay nahato ny famarotana azy ireo. Ka io zany araka nambarako taminao tao mandeha ny fanadihadiana tsy dia mbola misy tarehimarika azo menanao zany fa dia ny azo ambara fotsiny dia hoe misy tokoa ilay vokatra misy ny fepetra niraisina zany ka io vokatra ny fanadihadiana ihany na ilay fitiliana no ahafahantsika miteny hoe manara-penitra ve na hoe mety ho jifaina ny vokatra io na tsy mety eo tsy ihany voatena hoe mahita azy zany misy ny hoe mpanaraha fa jerena akaiky misy ny vokatra efa naraha masotra zay dia eo zany tsy angamba rehefa vita ny fanadihadiana zay atao no hitantsika ny tena valiny zany fa dia ny fiarah-miasa amin'ny tsirairay avy no angatahana zany misy zavatra mampiay ohatr'izay dia mampandrehana zany mampandreha zay manam-pafanakaiky azy ireo mafana maka ny fepetra zany mba hisoroana zay mety fahavoazana na mety teraka tsy fahasalamana ambonina zany ampentsika fa tsy fanazana. Mitoy ny fanadihadiana izay atao mikasika ireo vokatra izay mampiayay tsy eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra ihany koa ka anisan'ny fotopotorana raha ny voalaza ny antony mahatonga ireo vokatra ireo miparitaka eo amin'ny tsena.